Ahoana ny ampiverenana client nangina na very? Raha tsy mamaly intsony ny client-nao dia tsy midika hoe tsy liana izy. Nanao échange tsara nareo, nandefa devis ianao, nividy izy na lasa mangina fotsiny izy, tsy namaly intsony. Ny erreur ataon'ny commercial maro miandry izy, tsy mandefa message intsony dia mihevitra hoe tsy liana le client. Fa zany diso zany. Satria matetika tsy hoe tsy te hividy le client, fa variana izy na koa tsy maika na adininy tsotra zao dia hany ka very le vente tsy noho le refus fa noho ny fahanginanao. Ny zavatra tokony ho fantatrao, ny client tsy miverina raha tsy misy olona manaitra azy. Ny solution aza mandefa message banal na relance hoe bonjour suite à mon message, tsy mahery zany. Alefaso kosa ny message na appel manaitra hoe mbola mitovy ny projet anao sa najanona? Efa nahita solution ve ianao sa mbola mitady? Mbola priorité aminao ve ty sa averina amin'ny fotoana hafa? Message fohy mazava mitaky valiny. Izay no mahatonga ny client hiverina indray. Ny lesona eto dia hoe ny vendeur amateur dia miantso fotsiny. Ny vendeur tena mahay kosa dia tsy misalasala mamerina an'ilay conversation.